androany no anarana ny kotrana voalohany izay ataon'ny mpandray anjarantsika manaraka fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Jean. Alohany tena anarana ny fandarana successful amin'ity anio ity dia ho averina ampafantarina anareo any tokantrano any ny mombamomba ny mpandray anjarantsika amin'ny ankapobeny. Andreno mentso Jean-Claude no anarany, Jean no afantarany maro azy. Ho an'izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny voalohany dia mahafantatra tsara fa izy no kotra manazatra ireo mpandray anjara atao anatin'ny fandaharana. Ankoatran'ny mahakotra azy izay dia atleta i Jean, mpanao ny taranja bodybuilding ary efa nandray anjara tamin'ny fifaninanana tany ivelany ka nibata ny amboara voalohany. Nijanona kely izy taty aoriana ary amin'izao fotoana izao dia nanana ny faniriana ny anohy indray amerina ny vatana amin'ny mahatleta azy ka niditra ho anisan'ny mpandray anjara atao anatin'ny fandarana successful. Miarabany kotra. Miarabany lalia dia miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana tokantrano dia tonga soa eto amin'ny salle fitness. Andeha hanomboka isika androana dia efa nanomboka fikontranana raha nizy teo aloha fa androantsika no hiaraka aminy atao anatin'izay ato. Manahoana ny fahavononana dia efa tsy tokony anontaniana aran'izay fa anontaniako ihany hoe vonona ve. Fanontaniana tsara apetraka ihany zay satria sao dia miova hevitra fa ny antsika aloha efa mifanaraka hoe tsy misy miova hevitra raha tsy tonga any amin'ilay successful zany hoe hatramin'ny voalohany mandrapa tonga any amin'ny farany. Eny any ary inona indray moa zany travaillentsika androany voalohany androany inona ny travailena voalohany? Androany tsika dia hanao ny pectoraux zany hoe ty partie rehetrarehetra ty. Fa rehefa ohatrany moa zany ve dia tsy maintsy hoe iny ihany no atomboka voalohany sa afaka manomboka voalohany amin'ny zavatra hafa fa ny anao no atomboka anao amin'iny? Afaka misafidy muscle hafa tsika fa za manokana no safidy atombotsika amin'ny pec ilay izy dia amin'ny manaraka indray ao ataontsika muscle hafa indray fa azahantsika fandimy daholo muscle rehetra. Eny any mankasitraka antsika tsy misaraka aminay ary aza misaraka aminay fa anaraka an'izay fikotranana ataony coach Jean izay tsika androany ho jerentsika hoe ho vita ny vely izy sa ahoana. Tsara ny mampafantatra anareo any tokantrano fa izy ihany no manazatra ny tenany ka ny zavatra ho hita mandritra ny kotrana eny antsefatsefany dia fanazavana madinidinika amin'izay exercice ataony. Toy izao ary ny kotrana voalohany ho ataony Jean. Manomboka ny kotrantsika androany échauffement no atao voalohany ny pec no anomboantsika anazy zany ny tratra rehetra resty dia ndao ary. Araka izay nolazain'izay moa zany dia ny tapany ambony no miasa amin'ity anio ity exercice pectoral no anomboana azy. Hita fa efa fahazarana ho an'ny Jean ny mikontrana ary dia tsy sahirana izy miaraka amin'ireo fitaovana ireo. Hiditra amin'ny fanazarana manaraka ary isika ndao indray ho henoina amin'ny fanazavany. Vita ny échauffement dia hiditra amin'ny tena kotrana amin'izay développer couché no izy atsika anazy dia eto anao 10 répétition tsika ataontsika 5 séries fotsiny. Exercice pec ihany izy no miasa amin'ity fitaovana iray ity fa samy hafa ihany ny fitaovana raha araka ny fanazavany teo. Notohizana ny kontrana raha ity dia natao anko hoe fazatra mampiasa ilay fitaovana satria somary sarosarotra ihany raha araka fijery azy. Exercice ilay développer incliné zany hoe travail pec fa les parties ambony aty simplitsika. Mampanina anazy zay? Ny pec misy fiso anankiroa dia ambany dia ambony. Raha tsy manao amin'ny partie tsika dia lasa fisaka be partie mivozona ohatran'ny hoe mitarosaka izy na velary zany hoe mila fena tsara tsika mba homogène tsara izy.
ankoatra ny ho fanazavana izay nomeny jean dia mbola nampiny indray amin'ny resaka torohevitra fisotroana rano. Ilaina ho izy ny misotro rano fa anisany mahasalama. Rano mila misotro rano bebe foana na avant na après na mandritra. Izy manokana dia rano 2 litatra isan'andro no laniny farafahakeliny. Mitoy ihany ny kontrana eto nazavainy jean ihany koa ity exercice manaraka ataony ity. Mitovy amin'ny manao grande déclinia zany hoe misible ny partie ambany ity zay. Zany hoe cible atao hoe rehetra. Araka izay nazavainy izay dia mbola tapany ambony ihany no miasa ary ny tampana ambony ihany koa moa zany no miasa amin'ity akontrana ataony androany ity. Raha araka ny hita moa zany dia ity raha ity no somary mafimafy ho anay mijery fa ho an'ny jean tsy fantatra hoe ahoana. Can I have it for free? I'm an explosion. That smile's gonna be the enemy. I wanna say something but you are all that I see. Izao hitantsika izao no exercice farany atao androany. Ity ho izy no atao farany satria ity no tena mafy indrindra. Tsy araka ilay nieritreretintsika teo aloha teo hoe ilay iray iny no mafy fa ho an'ny jean manokana dia ity anankiray ity no tena mafy. Ny exercice amaranantsika ilay beky androany dia ny dips na parallèle ao raha. Bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie. Tia mafimafy ihany rehefa atao farany ity exercice ity. Satria tena rehefa rehetra exercice amatentsika dia idéal be tatsika farany foana. Matetika hoe manamana koa na misy idéal farany foana rehefa mikotra. Tia poids du corps miasa. Zany hoe tsy mampiasa charge raha atao voalohany izy raha mbola tsy mafana ny muscle mety miteraka blessure eky zay na raha mbola débutant mihitsy mety tsy zaka ny vatana zay moa tonga antsika anao atao farany foana izy fa préparer le muscle zany hoe fa mafana blessure tsika tsisy blessure mihitsy. Raha tena jerena dia tena mafy marina ity exercice farany atao ity satria dia mila herbe mampiasa ilay fitaovana araka izao hita amin'ny sary izao. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion. That smile's gonna. Izay indray ary ny kontrana nataony jean amin'ity anio ity. Mino izay efa afa-po amin'ny fanazavana ianareo any tokantrano any. Raha araka ireny kontrana hitantsika teo ireny. Androany no vao manomboka isika fa ho hita mandalana eo ny fiovana sy ny fivoarana amin'ity akontrana nataony jean ity. Araka izay tandrona amin'izay dia ho hitantsika mandalana eo ho vita ny ve ho tratra ny ve ilay tanjona hiverina ve ilay vatana mahatleta azy. Izay ho araina eto amin'ny fandaharana successful isaky ny zoma amin'ny 9:00 eto amin'ny fahitalavitra fréquence plus chaîne 112 ny Star Times azadiny ihany koa fa ny famerenana dia ny talata amin'ny 9:00. Hitantsika fa teo fa tena niasa be mihitsy ny coach jean niaraka amin'ireny kontrana reny no atao hoe kontrana ho anahy manokana satria tena niasa nisy nitady nijanona kely arany izy teo inona marina ny antony iny ohatrany hoe tsy vita le anankiray teo farany teo talohan'ilay farany. Reny nataontsika hoe échec musculaire zany hoe rehefa poussena mafy le muscle dia tonga amin'ny nataontsika hoe échec zany hoe tsy mahavita mouvement anankiray intsony le izy. Tao anatin'izay coach be dia be ny fanazavana nataonao teo momba n'le hoe le travail nataontsika teo dia ao anatin'izay mety fanontaniana efa nataoko ihany moa zany teo aloha hoe mety inona ny zavatra tsapanao rehefa vita le kontra mety hoe mbola mafana ve izy zao dia tsy mahina ninona aloha. Rehefa vita ohatr'izao ny kontrana dia zavatra tsapa voalohany ny congestion musculaire zany hoe raha zavaiko foa izy dia ohatrany hoe maheno mibontsina be zany ianao ohatrany hoe mafimafy mafapana be zany dia ohatrany hoe mivaingana be muscle dia zay sensation zay afaka atsasakadiny eo dia manomboka amin'ny afaka tsikelikely zay. Fa isaky ny kontrana zany manao travail vatana dia tsy maintsy misy mihitsy. Ie zay mihitsy ny objectif rehefa mikotrana hoe hisy an'izay sensation na congestion zay iny anisan'ny marque ara hoe
apisy progression rehefa mikotrana satria rehefa tsy heno zay sensation ana congestion musculaire zay a dia matetika ohatrany tsy mahatsapa hoe nikotrana ohatrany hoe tsy niasa le muscle dia zay misy ny tena apetraka objectif hoe rehefa mikotrana dia congestion no tanjona mazava ho azy a ny régime arahana tsy ao alosy hoe vovita ihany mikotrana fa ny ray andro manontolo mila atao anaty daholo hoe sakafo hanina zany a dia ataontsika hoe programme na régime mihitsy ilay izy fa tsy hoe ikotrana ohatra afaka adiny indray dia adindray mialohan'izay manao régime kely dia vao vita dia manao régime kely fa ny sakafo rehetra ao anatin'ny ray andro dia apetrakantsika hoe régime daholo mihitsy. Makasitraka ny koatra namaly fanontaniana teo ihany koa ny fiarahantsika teo somary nafanafana ihany izy teo ary iendraendrana kokoa fa fanontaniana farany angambany dia hoe iotraohatran'iny ve ny travail ataontsika amin'ny manaraka? Ie ny style d'entraînement ko mitovitovy amin'ireny foana misy fotoana izy ovatsika kely fotsiny alantsika amin'ilay hoe routine be manjary lasa zatra loatra le muscle dia misy fotoana mety hanova style d'entraînement kely amin'ny lafiny rehetra misy na ny resaka charge na ny exercice dia ezahantsika ovaovaina eny miandalana fa amin'ny ankapobeny mitovitovy amin'izay ihany. Ary dikan'izay dia aza misaraka amin'ny fandarana successful fa hiaraka amin'ny coach Jimtsika mandritra ny andro maromaro hijerentsika ny fomba fikotranany no sady hidirany anatin'izay hoe successful zay ho tratra ve ny tanjona sa ahoana isorana hatrany ny salle fitness izay anisany manohana hatrany ihany koa ny fandarana misaotra ihany koa ny salle fitness izay nanome lamba na androany hitantsika amin'izao t-shirt zao mafana ny andro ary anatin'izay afaka hoentina mandeha mivoaka fa tsy hoe aty amin'ny salle ihany raha ohatra moa zany ka andeha hikontrana aty amin'ny salle fitness ianao dia afaka mividy an'ireto lamba reto fa ato no ahitanao anazy tsara be izy ary amin'ny lokony maro samihafa isorana ihany koa ny boutique shopping sportwear izay anisany fampiakanjo anako amin'ity androany ity manome fotoananao indray amin'ny manaraka izay rahantsika amin'ireo mpandray anjara hafa fialoma andrapeona daholo ary